Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ifampatsahivantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe tandremo fa ny manimba no aingana sy mora noho ny manangana. Arao ny tantara izay nitranga tamin'ny tovolahy anankiray. Ity tovolahy ity dia niasa tamina orinasa fivarotana entamadinika. Rehefa niasa tao izy dia navitrika, nazoto ary falifaly isaky ny miasa sy mahazo karamana. Kandray andro nisy namany nandalo nanontany azy hoe enao izy miasa amin'ny orinasa io, mba ohatrino reny karamanao? Dia namaly zany tovolahy zany ny karamako izy dia 700 000 francs. Dia niteny ilay namany hoe 700 000 francs fotsiny ve no karamanao amin'ny asa mivezivezy manomboka amin'ny maraina mandra-paharivany andro, miditra amin'ny fito sasany, tsy mirava raha tsy amin'ny 5 sasany hariva? Dia 700 000 francs fotsiny ve no omeny anao? Mba tsy rariny kosa zany. Nanipy an'izay teny zay io namany io dia lasa fotsiny. Rehefa tonga ny alina dia nieritreritra iny tovolahy iny hoe ohatran'ny marina tokoa ilay voalazany namako. 700 000 francs ve amin'ny asa betsako miazakazaka ty série io, dia mba 700 000 francs no omeny patron? Rehefa tonga ny maraina dia lasa izy nanatona an'izany patron zany, ka niteny izy tamin'ny patron hoe ore patron, tsy rariny manambaka ianao, manao mampijaly ny madinika ianao. Niteny satria enti-po izy tamin'izay fotoana zay. Dia niadihevitra izy sy ny patrony fa tsy nety nampiakatra ny karamany ny patron. Farany dia niala ilay tovolahy, niala tamin'ny asany. Rehefa niala tamin'ny asany izy mipetrapotsiny tao an-trano. Rehefa mipetrapotsiny izy tao an-trano dia lasa vesatra ho an'ny ankohonina indray, satria teo aloha izy mba manipy kely, manampy kely taty aoriana rehefa tsy nisy asa, dia lasa mipetrapotsiny. Izy indray no tolorana sakafo, izy indray no omena kely. Lesona azontsika tsoahana amin'izay tantara izay, tadidio fa ny fanananao kely eo amin'ny fiainanao dia tsara lavitra noho ny tsy misy. Taloha anao nandray 700 000 francs, afaka manampy ny ray aman-dreninao, afaka manampy ny namanao, afaka mandray anjara rehefa misy ilaina vola. Taty aoriana anao no niteny natsipiny namanao dia lasa tsy naleo tenanao, lasa mipetrapotsiny, lasa nangataka, lasa eny ambodiny tamboho, eo anao no mipetraka mandra-paharivany andro. Lesona azontsika tsoahana amin'izany. Tandremo ny teny atsipiny namanao, fa indraindray izy ireny poizina ho anao fa tsy fitiavana akory. Indraindray izy ireny manipy teny dia lasa tsy nieritreritra akory ny akony zany teny izay napitany taminao zany. Tsy fantaniny namany iny hoe very asanao taorian'le teny izay natsipiny. Tsy fantaniny namanao iny fa nampiasa lohanao ka nahatonga anao nankahala ny asanao ane ilay teny izay natsipiny iny. Ka ho antsika lesona anankiroa azo tsoahana amin'izany. Ho anao izay miasa kely karama dia tiavo na dia hoe kely aza zany karamanao zany, fa aleo mihinana kely toy izay tsy mihinana. Ary ho anao izay manipy teny ihany koa, fidifidio ny teny atsipinao, so dia ilay teny natsipinao iny ane no lasa problème eo amin'ny fiarahamonina izay misy olona iny. Nanipy fotsiny anao dia lasa miverina amin'ny toerana izay nisy anao, fa tadidio fa ny fiarahamonina eo no mikorontana noho ny teny izay natsipinao. Ka tandremo ny mamoaka teny izay tsy voahevitra, na sosikevitra miendrika fanankorontanana, na sosikevitra miendrika fanimbana ny fiainan'olona sy ny fiarahamonina izay misy eo amintsika. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro re zavatra ho zaraina amintsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.